Jesu, 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 Jesu. Ifamtaona amin'i Jesosy Kristy anio voalohan'ny volana aogositra. Tsy misy na inona mahasaraka anao amin'ny fitiavako. Aoka io toky avy any an-danitra io aninika tsikelikely ny sainao sy ny fonao ary ny fanahinao. Raha vatany vao manomboka mahatsiaro tahotra na tebiteby ianao dia averimbereny ilay fampanantenana tsy misy fetra hoe i Jesosy nilaza fa tsisy asaraka amin'ny fitiavany. Ny fahorian'ny olombelona amin'ny ankapobeny dia avy amin'ny fiheverana ho tsy tiana. Rehefa pirim-pijaliana dia mila ino izy ireo fa tsy tiana intsony na adiny fa tsy noho ny fahasahiranana. Io fiheverana ho ny ilaozana io dia raha tsy lavitra noho ny tena fisetrana. Aoko ho fantatrao fa tsy misy adiniko ny zanako na iray aza, na dia fotoana fohy fotsiny aza tsy ala aminao ary tsy handaho anao aho. Io mandrakariva aho mba hiaro anao. Efa nataoko tomboka vatsa eo amin'ny sandroka ianao. Romanina toko 9 ny 7 ka hatramin'ny 7 satria matoky eo fa tsisy asaraka antsika amin'ny fitiavana sehon'Andriamanitra antsika. Eny, na ny fahafatesana na ny fiainana na anjely na ireo fanapahana na ireo hery any amin'ny habakabaka na zavatra kehitriny na zavatra ho avy na zava-boary inona, tsy hisy asaraka antsika amin'ny fitiavana sehon'Andriamanitra antsika ao amin'ny Kristy Jesosy Tompontsika. Josoa toko 1 ny 9. Ry Josoa, tsy misy olona tohitra anao mandritry ny androm-piainanao rehetra, fa ombanao ao tahaka izay fanombako an'i Mosesy. Tsy hanary anao aho na handao anao na hoviana na hoviana. Isaia toko 7 ny 15 sy ny 9. Fa ny tompo kosa namaly hoe, momana dino ny zanan'olo ve ny vehivavy na tsy tiany zazana laoko ny kibo ny itsony, na dia mety manadino azy izy. Izaho kosa tsy mba nadino anao. Indro efa vitako tompoka vatsa eo ampelantanako ny anaranao, ary eo imasoko hatrany ny mandanao. Amen. Jesus.